Ny vinavinan'ny toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy fa 10 ny volana oktobra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny talata faharaiky amby 10 ny volana oktobra amin'ny 9 maraina. Amin'ny ankapobeny aloha zany any an-dranomasina dia maina tanteraka aloha ny andro ankoatry ny tapany avaratra atsinanana izay somary misy hatrany ny rahona avy any atsinanana moa zany manatona andro morotsiraka mitondra an'izay tandrifin-drahona izay ny rivotra ihany koa amin'ny ankapobeny dia saika tsy dia misy fiovana loatra aloha zany raha ny morotsiraka rehetra ary toy izao ny izay vinan'ny toetry ny andro izay morotsiraka atsinanana cap d'ambre hatrany cap est andraona mitsitokotoko fa mety arahina tandrifin-drahona mahalana indraindray any amin'ny tapany atsimo zany hoe manakaiky ny faritra savana ny morotsiraka sava zay ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ahatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia eo amin'ny 2.5 metatra mety hatratra 3 metatra indraindray. Cap est hatrany manoro olalovan-drahona indraindray ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 7.5 kilometatra isan'ora ny any avaratry Toamasina. Ho avy avaratra atsinanana kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7.5 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.5 any amin'ny tapany atsimo fa hatratra 2.4 ka hatramin'ny 2 metatra kosa ny any ankafa. Manoratra ny taolanaro ibatoerana kokoa ny masoandro ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 9 kilometatra isan'ora indray manakaiky ny taolanaro. Anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.4 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.4 metatra manakaiky ny taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie ibalika ny masoandro ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra manakaiky ny taolanaro any amin'ny faran'ny fepitoana ka ho 20 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Morotsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro iovaova ny fitsokon-drivotra amin'ny fiandohan'ny fepitoana ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora ary hatratra 20 kilometatra isan'ora manomboka ny takariva. Anonjabe ny ranomasina ny avy ny onja dia 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent ka hatrany Cap Saint-André ho maina tanteraka ny andro iovaova ny fitsokon-drivotra amin'ny fiandohan'ny fepitoana ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo manomboka ny hariva ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora indray manakaiky ny Morondava. Adiny-panonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.4 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava andraona mitsitokotoko ny tolakandro ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora mety hatratra 17 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora ny avaratry Mahajanga. Ho avy avaratra andrefana kosa na andrefana ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Fa iverina avy atsimo na atsimo atsinanana izay manomboka ny alina ka ho 7 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho tony amin'ny ankapobeny ny ranomasina ary ny avy ny onja dia latsaky ny 2.4 metatra avokoa. Analalava hatrany Cap d'Ambre andraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny ny andro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any avaratry Nosy ka ho 20 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any ankafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia ho latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny.